Mitondra ny teny fiarabana ho antsika isa tokantrano indray manaraka ity fandarina izany malaza ity tokolasy tokoavy. Hitondrana ny fandalinana amin'izao alina izao ny mahakasika indrindra ity resaka vidim-piainana ity izay mihamafy dia mihamafy raha ny zava-misy eto Madagasikara. Izany vidim-piainana izany dia hiaina ny vahoaka isan'andro ary raha vao misy mikohaka na misy sery kely fotsiny ny tontolon'ny toe-karena izay mifandraika amin'ny fitantanam-bola am-panjakana ary raha vao misy fanapahan-kevitra diso mahaserina sy mampikohaka amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny fanjakana amin'ireo endrika fitantanana ara-toe-karena amin'ny teti-bola am-panjakana sy ireo fandraisana fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izany ny amin'ny fanodonana ny tontolo ara-toe-karena eto Madagasikara dia mihevona sy mikohaka tsy ankijanona ary mitarika aretina izay tsy hita fanafody ary sarotra sitranina ho an'ny firenena amin'ny alalan'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny tsy fahazakana ny fahefa-mividy ho an'ny vahoaka malagasy ny fiantraikan'izany. Maninona no zay no ampidirantsika azy satria ny antony dia zava-misy amin'izao fotoana izao dia manamarika fa tena efa tsy zaka ary tseran'ny aina ny fiakaran'ny vidim-piainana ho an'ny eto Madagasikara. Izany indrindra no hanokafantsika ny fanadihadiana mba tsara ihany raha ohatra ka azavaina ho an'ny vahoaka ny marina momba n'itony raharaha ara-toe-karena itony sy ny amin'ny fiantraikany makany anatin'ny paosy sy ny vilanin'ny vahoaka malagasy. Tao anatin'ny 3 taona sy tapany manko nitondran'izao fanjakana izao dia nieritreritra ny rehetra fa hahita tokoa izay tombony sy soa ho azo avy amin'ny mitondra fanjakana izay nampanantena zavatra maro fa hitondra fahazavana fa tsy hitondra fahantrana ho an'ny vahoaka malagasy. Nandritry ny fampielezan-kevitra izay nataon'ny fitondram-panjakana ny fandimby ny sesy tamin'ny amin'ireo distrika sy faritra izay nandehanany dia saika niteny an'izany hatrany hatrany ny kandida larina fahatelo ambin'ny folo tamin'ireo toerana izay nalehana. Sady ny resaka momba ny delestazy izy izay efa nitondrantsika fandarina manokana tamin'ny farany teo no ny resaka ihany koa ny mahakasika ny fomba fijery ny hitantanana ny firenena ka nambarana izany hoe natambany tao anatin'ny adihevitra roa ny amin'ny hoe hitondra fahazavana fa tsy hitondra fahantrana ho an'ny vahoaka malagasy. Izany indrindra no nisintomana ny adihevitra izay voasoratra tao anatin'ny teti-bola Nasipantsina tamin'ity taona 2024 ity. Voatondro tao anatin'izay mankony fa ny eritreretina nandritry ny teti-bola Niandohana 2024 dia vinavinaina ho 4.4 ny inflation na ny fiakaran'ny vidim-piainana. Fa rehefa nihaona tamin'ireo député na ireo mpikambana eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny ministry ny toe-karena sy ny vola dia nambarany tamin'izany fa tsy voatazona 4.4 io fa noho ny olana izay eraha-malala amin'ny tontolo izay iainan'ny rehetrarehetra maneran-tany raha ny nambarany dia vinaina hiakatra 5.2 be zao izany inflation na ny fiakaran'ny vidim-piainana izany. Nanaitra ny rehetra izany satria efa manakaikikaiky ny 10% izany raha ohatra ka izay fanazavana nentin'ny ministra izay amin'ny alalan'ity antontanisa nambarany teo anivon'ireo solombavamboaka ny Madagasikara izany. De miverina mikarika isika ny amin'ny hoe inona tokoa ny antony mahatonga izany rehetrarehetra izany. Tsy haivitsika etona fa voaingana ny teo anivon'ny Banque mondiale na ny banky iraisam-pirenena no namoaka fa anisany niakatra de niakatra ny tahan'ny fahantrana eto Madagasikara satria ny 1.20 ny vahoaka malagasy dia mahantra avokoa amin'izao taona 2024 izao. Mampiolkoditra izany satria saika ny akamaroan'ny vahoaka malagasy zany dia mahantra avokoa ary ilay 5.1 ambony zany dia azo adika fa eo anelanelany mety manana na mety manana izay farim-piainana antonontonony izany. Tsy voafaritra ilay 5.1 ambony amin'ilay 1.20 farany mantra nambarantsika teo. Ka raha mijery amin'ity antontanisa navoaka ny teo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny volany amin'ny hoe 5.2 no fiakaran'ny vidim-piainana
Ary raha mijery ihany koa ny amin'ny hoe tsy tratra ilay fiakarany arikarena fahobe ho 5.4 isan-jato vinavinaina am'ty 2024 ity, de azo antoka izany rehetrarehetra izany fa efa mihoatra lavitra am'izay 20 isan-jato zany ny tanimanitra eto Madagasikara. Mihoatra lavitra ihany koa am'ty 5.2 isan-jato ity ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara. Raha izay fiakaran'ny vidim-piainana zay mankony dia ny tamin'ny volana jolay tamin'ny herintaona raha araka ny fanazavana amin'ny antotanisan'ny mparitaka teto sy teroa ary na ny teo anivo ny fobe-pirenena ho an'ny antotanisana ny statistika ihany koa de namoaka ny amin'ny hoe niakatra 7.7 isan-jato ny vidim-bary, niakatra 10.5 isan-jato ny tontolo ny fahasalamana ny am'izay rehetrarehetra sara ny alaina am'izany ny titsikam-bary, ary eo amin'ny tontolon'ny fifandraisana de niakatra 2.4 isan-jato izany. Ho an'ny trano fonenana, ny rano, ny jiro, ny gazy kosa de nanodidina ny 2.2 isan-jato ny fiakaran'izany teo anivon'ny sehatra ara-toekarena. Ary ny kojakoja momba ny sakafo sy ny zava-pisotro tsy misy alikaola dia nisy fiakarany 8.4 isan-jato. Ary ilay lehibe indrindra zay tena iankina ny fiainan'ny olombelona sy indrindrandrindra ny vahoaka malagasy zay miaina eto Madagasikara, ny PPN na ny fampiasa andavanandro dia niakatra 8.5 isan-jato. Antotanisa tamin'ny herintaona io ny resahantsika io, fa azontsika antoka raha ohatra ka ny zava-misy tao anatin'izay herintaona izay satria efa andray, fa herintaona ny ty antotanisa ity volana jolay tamin'ny herintaona, itsika zao volana jona, de azontsika antoka fa efa nisy fiakarany sy fiovany lavitra be izany antotanisa izany. Ka hanaporofona ny amin'ny hoe efa mety mihoatra kokoa aza fa io moa nambaran'ny ministera ny amin'ny 7.2 isan-jato ny fiakarany vidim-piainana, fa mety efa mihoatra am'izay ary efa tonga amin'ny alalan'ny fomba fijery mpahay-toekarena n'le hoe taux d'inflation à 2 chiffres na amin'ny alalan'ny tarehimarika roa zay mety mihoatra ny 10 isan-jato izany. Eo amin'ny fomba fanisana ara-toekarena mahakasika indrindra ny vidim-piainana dia eo anelanelany 2 ka hatramin'ny 4 isan-jato ny azo lazaina fa idealy kokoa ny tarehimarika na azo iainana kokoa ny tarehimarika momba ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny tontolo ara-toekarena no manao izany tondro izany fa tsy isika akory ny namorona. Ka raha sanatrian'izany mihoatra ny 5 isan-jato ny fiakaran'ny vidim-piainana ao anatina firenena anankiray de efa tokony ampanabe ihany ny mpitondra izany. Ny teo anivon'ny Instat rehefa nanao fanambarana ary rehefa nizara antotanisa sy ny resaka ny momba ny fiakaran'ny vidim-piainana satria ara-toekarena dia manana andraikitra lehibe izany amin'ny antotanisa zarainy ny teo anivon'ny Instat, de nanambara tamin'izany fotoanan'izany ny mpitantana teo anivon'ity Sampandraraha zay miankina amin'ny fanjakana ity ny amin'ny hoe mbola tsy atahorana izany 4.3 isan-jato na 4.4 isan-jato amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana izany, satria ny heverina fa mbola tsy tonga tany amin'ilay tarehimarika roa na à 2 chiffres raha ny fanambarana nentin'izy ireo. Teknisianina moa de nenony rehetra ny fanazavana ny teknisianina, kanefa de efa nampikaikaiky amin'ny vahoaka satria rehefa miresaka taux d'inflation dia tsy maintsy mifandraika am'izany ny pouvoir d'achat na ny fahefa-mividy ny rehetra. Raha ambony be ny taux d'inflation dia ahoana ny fahefa-mividy ho an'ny vahoaka na ny olon-tsotra zay miantsena sy misehatra ao anatin'izany vidim-piainana izany. Satria ny atao hoe vidim-piainana de ny fifangaroan'ireo lafin-javatra maro zay kirakirainy ny vahoaka amin'ny andavanandro sy ampiasainy iainany isan'andro isan'andro. Ka raha misy fidanganana zany, fiakarana zany de ny fahefa-mividy ny isa-tokantrano sy ny isam-batan'olona no voakitika ao anatin'izany. Ny atao hoe fahefa-mividy dia ny fananana vola entina hividy sy entina hanaovan-draharaha mifanaraka am'ireo tondro rehetrarehetra zay ilana raharaha eny amin'ny tandrifin'ny andavanandrom-piainan'ny vahoaka tsirairay avy. Ka ao anatin'izany indrindraindrindra ny tontolon'ny karama. Ny karama rehefa tsara ka na misy ary izay fiakaran'ny vidim-piainana izay de azo lazaina fa hanana ny fahefa-mividy antonony ihany ny olombelona tsirairay.
zay ny antsika nazana fa tsy ara-dalàna eo amin'ny fomba fanisa sy fanaovana tondro ara-toekarena tahaka izao ny fidangany vidim-piainana ambony be indrindra tera-marika roa kanefa ny fahefa mividy dia ambany de ambany. Ary io koa rehefa kajiana ao anatin'ny fomba fiteny ara-teknika de hoe PPA, parité pouvoir d'achat hoy ny fomba fiteny ara-teknika. Ity resaka karama ity dia tsy nataon'ny mpitondra teo aloha ambany-javatra. Tamin'ny andron'ny filoha Ravalomanana ohatra dia tsaroany rehetra tsara fa isa-taona nandritra ny tondrana nanomboka ny taona 2012 ka hatraty amin'ny taona 2025 indrindra ny sombon'ny 2025 ny andohany taty amin'ny volana janoary dia nampiakatra karama ho an'ny mpiasam-panjakana sy ny tsy miankina nanodidina ny 10 ka hatramin'ny 2,100 hatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Any mato Rajaonary Mampianina rehefa nandray ny fitondrana tamin'ny taona 5,100 dia nampiakatra izany karama izany ihany koa. 700 ny 5,100 ho an'ny mpiasam-panjakana, 7,900 tamin'ny taona 5,100, 700 tamin'ny taona 7,100 ary 900 tamin'ny taona 9,100. Ho amin'ny sehatra tsy miankina teo anelanelany taona nitondrana ny 5,100 sy ny 9,100 dia nanomboka teo amin'ny 7,500 ka hatramin'ny 900 no nampiakarana ny karama ny sehatra tsy miankina. Amin'izao fitondrana zao kosa nanomboka tamin'ny 7,100 dia tsy nisy fampiakarana karama zay nataon'ny fitondram-panjakana. Tahaka izany ny 20,000 na ny 1,20,000. Taty amin'ny taona 2,20,000 vao niditra tamin'izay fampiakarana karama sombiny kely zay ny fitondram-panjakana. Kanefa efa betsaka no fiakaran'ny vidim-piainana zay tsy mifanandrify intsony na tsy mifanaraka intsony amin'ity fampiakarana karama nataon'ny fitondram-panjakana ity. Ho an'ny sehatra tsy miankina ohatra dia ny karama farany ambany dia napetraky ny fitondram-panjakana ho 5,00 sy 3 hetsy ariary na 250,000 ariary. Raha 2,00 sy 3 hetsy ariary no nekeny teo anivon'ny mpitatana ny sehatra tsy miankina. Ny fanjakana kosa no mameno ilay 3,00 ariary zay mbola tsy hita amin'izao fotoana izao ary mbola tsy mirotsaka any anatin'ny taratasim-bola n'ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina. Voatondro fa ny eo anivon'ny kinaposa no andoavana izany na arotsaka avy hatrany ny anivon'ny kinaposa izany 3,00 ariary izany araka ny fandrindrana ara-teknika amin'ny fitantanam-bola ataon'ny eo anivon'ny fitondram-panjakana. Ho an'ny miankina fanjakana kosa indray nareo fonctionnaire dia teo anelanelany 5,3 sy 5,20 no fiakarana karama zay nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ity 2020 ity. Dikan'izany rehetrarehetra zany de hoe mahavaly ny fiakaran'ny vidim-piainana ambony be amin'izao fotoana izao ve io fiakarana karama zay indraisy ny fitondram-panjakana io. Ny rehetra de samy afaka mamaly fa tsy avy hatrany ny valiny satria dia mitangana izay tsy izy izany. Ary tsy manome rariny ho an'ny mpiasam-panjakana sy ny sehatra tsy miankina hitaky sy hiteny ary indrindrandrindra ireo rehetra zay manan-draharaha amin'ny fanjakana ny amin'ny hoe ataovy tonga ara-potoana ara-dalàna ny volanay zay raisina isam-bolana. Aza tapahana ireo zo tokony hositrahanay voatondro ao anatin'izany karama izany. Ary misy ihany koa ny mitaraina ny amin'ny hoe nanana anjara raharaha tamin'ny fitondram-panjakana kanefa dia tsy voaloha ara-dalàna izany vola izany. Kirakiram-bolam-panjakana avokoa zany rehetrarehetra zany ary reny rehetrarehetra reny mihodina dia mampiaina ny tontolo ny toe-karena eto Madagasikara avokoa. Kanefa raha ohatra ka tsy lavorary izany, tsy ampy ny vola eo an-tanany rehetrarehetra fa mbola ampiasa ny resahantsika io fa tsy miresaka olon-tsotra zay tsy miasa na olon-tsotra zay manao sehatra hafa manokana isika de hoy isika hoe mbola lavitry ny afo ny kitay. Tsy ahitana ririna ny amin'ny hoe mahazaka ny vidim-piainana ny vola hananan'ny malagasy tsiraray isam-batan'olona. Ny banky raisam-pirenena raha teo de nanitsy ny fomba fijery ny amin'ny hoe firenena sokajiana ho mahantra indrindra de ireo zay manana olombelona na vahoaka mikarama latsaka ny $5.10 isan'andro. Mahonena ny mijery an'izany satria marobe ireo vahoaka malagasy izay manao ny asa saraka tsara na manao ny asa fivelomantena isan'andro kanefa zara fa mahazo 3,000 sy 4,000 ariary akory.
$1 izany raha sokajiana amin'ny vola vahiny. Ka izany fanazavana ny etontsika izany, ny etontsika ilazana ny amin'ny hoe tena lavitry ny afo ny kitay. Potika ny tontolon'ny fiainan'ny malagasy ary ny vidim-piainana dia tsy zaka intsony. Tsy afaha-miaina ary sepotra eo anatrehan'izay fidanga ny vidim-piainana izay kanefa tsy misy ny vola atoraka hamidy hahafahana miaina ho an'ny isam-batan'olona ankehitriny. Ity sombim-panazavana nataony teo anivon'ny SIM ity na ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara dia manome an'izay endriky ny fanazavana ara-teknika ny entsika izay satria dia variana loatra tamin'ny fanafarana entana ny fitondram-panjakana fa tsy nanao lahara-pahamehana ny amin'ny famokarana anaty. De ohatran'izao ny vokany zao iainantsika izao. Enoantsika ao anatin'ny segondra vitsy ity fanazavana ny entin'ny lehiben'ny SIM ity. Miakatra ny sambo, miakatra ny vidiny entana afaranao ny transport sambo avy any ivelany. Inona ny azonay mpandraraha atao? Ny azonay atao de mba miresaka, mijery hoe andao mba hijery hevitra na de somary ahena ara ny marge kely izy eo de mba andao am'izao fotoana sarotra zao ifampanay. Zay foana ny antso azonay atao. Tsy afaka imposer raha ny tokony izy miantso amin'ny fanjakana zay hijery hoe andao hovaina ty lalana niraisitsika ty 80 taona zay satria salamy mieritrefo mividy ny entana avy any ivelany foana tsika fa andao hovaina ny tantaram-pirenena. Andao tsika malagasy amboly, iopy, amboatra, anodina sy zavatra vitatsika eto ary manmiasa ny tanora malagasy sy ny mpiompy sy ny mpamboly malagasy zay zavatra zay manantena zay mpandraraha ary vonona zay ny aray asa raha mo azo atao ohatra fotsiny hoe misy amin'io TVA io na misy amin'ireo resaka douane io raha misy azo ifandeferan'ny fanjakana kely vonona zay mpandraraha anaraka an'izay de apidina ny vidiny entana. Ino no hamaranantsika ny fandarana? Mbola tantara am'ty zany satria amin'ny herinandro ambony io dia fatapatatra raha ny akombavao samihafa fa hiakatra ny vidin-tsolika ary tsy azo hidivirana zany. Manodidina ny $900 ny baril ray ny lasantsy ankehitriny. Ary manambana ny ampiakatra ny sara-pitaterina ho $10 ihany koa ny eo anivon'ny CTI na ny fikambanan'ireo mpitatitra an-tanan-dehibe. Arak'izany dia misy lafin-javatra maro mifanaraka amin'izany hiakatra zany satria ny fitaterana ny solika no voakasika. Ka isy vidin'entana, isy lafin-javatra maro amin'ny sara-piariana sy seha-piariana zay handalovana eny amin'ny andavanandrom-piainany rehetra eny hisy fiakarana noho izany fiakaran'ny vidin-tsolika sy fiakaran'ny fitaterana izany. Mbola hitondrantsika fandalinana sy fanadihadiana izany ny amin'ny hoe de ahoana ary inona no ataon'ny malagasy manoloana izao fiakaran'ny vidim-piainana tsy tanono izao. Hatreo alohany andrany, zay aloha ny azo ambara, zany zava-misy, zany malaza. Makasitraka tompolahy, makatela tompovavy.